Gabriela no anarako. 17 taona zao. Tovovavy mbola mpianatra. Ary atsoatso ho lasa mpamosavy koa. Tamina fety tany an-tsekoly no antomboka ny tantara. Hevitra fa ho tia koa ilay olona tiako. Ny harivan'izay dia nisy ramatoa be tsy haiko hoe avy taiza nanome ilay hazo kely lasailiana famoara. Raha araka ny filazany dia misy fanahy mipetraka ao anatin'ilay izy ka afaka miditra ao anatin'izay tompony. Nahariana ary ilay moara dia miverina foana. Ny vocal aho ary tsy tadidiko izay nataoko fa izao miboridana be teo ampandriana ny fo maraina no tadidiko. Tao aorian'izay dia nisy sary tato an-tsaiko fa nitsirika olona nivorivory tany am-pasana amin'ny andro alina aho. Ary satria tsy mahatadidy izay nataoko aho dia nentiko natory tato an-trano iliana mba hanakanay raha misy tsy mety ataoko. Ny alina nefa dia niverina ny vocal indray ary nilaza liana fa vehivavy mitondra anarana hoe Masimiangaly no ao anatin'ilay moara ka afaka manao izay tiany amiko izy. Za miteny andry fa tsy maintsy mitady solution angy antsika fa tena nampitahotra andry alo izay a. Ahoana ary natao e? Efa nariana ilay moara fa miverina foana e. Mila mijery boky momba andreny sika. Ao an-trano koa moa tsisy an'izany intsony fa nidorany ry dadanay daholo. Ny sarin'ny bebeanay ireny fa saika tsy ho tazomina intsony fa mampatahotra be ny sasany. Ndao fa rehefa fakandrivotra eny tsika makao amin'ny biblioteka dia ao nga mitaditady. Ratsy izany vocal io indray rariva. Mampatahotra mihitsy na izany anarana Masimiangaly izao. Masimiangaly? Maninona? Masimiangaly ilay anarana fa tsy Masimiangaly. Ka tsy haiko izany fa neko izao ho Soavaly indray mivatako raha alina. Mba tiako ihany hoe izany tompo mivatako fa tsy fanahy tsy haiko Tolona nga dia hianatra dia rehefa avy eo jerentsika izay atao a. Efa betsaka ihany izay nijereko teo izay fa tsy misy tena miresaka be an'ilay izy mihitsy. Ty misy resaka an'ilay mpamosavy fa tsisy an'izany mpamosavy manana moara izany mihitsy. Fa resaka fotsiny hoe mpamosavy milala ody dia nentiny ny ody mivoaka. Ody fity ohatra. Karadiniana ane dia ndry koa izany milala ody e satria manana an'ilay moara. Ny tsy azoko fotsiny hoe za tsy mifidy an'ilay izy dia tonga amiko. Fa raha fahalalako azy dia ireny mpamosavy ireny dia mifidy hilalao ody mihitsy. Tika misy hoe moara ho fanafody ampiasain'ireo olona manana tromba mba azahoany zavatra maro, harena na vady, izay rehetra tiany ao amin'ny fiainany. Ny azoko aloha hatreto dia ny fijaliana tsy mahatadidy tanteraka an'izay nataoko. Raha ny fandiniako azy izany dia tsy ny mpamosavy rehetra manana moara e. Eny e, fa tsy haiko aloha. Ka tokoa ny aky tsisy resaka mihitsy hoe ahoana izany ny fomba nahariana an'ilay moara e. Aza mbola manao paozina zazakely tsy nahazoko teo aloha ndry fa tsy. Izay rendry ranto. Etsy mitady boky etsy. Raso enkely aloha za. Ranto? Eny koa vaovao? Mamainga fahoriana lesa e. Eny misaotra liana. Haiko tsara mihitsy izany misy fianakaviana lasy izany. Tsapako tamin'ny neninay maty. Hafahafa ihany aloha mieritreritra hoe tsotrony ilay olona. Fa elanga tsy mody? Ka saika mbola manao géographie fa tarabe. Tsy maintsy afaka baka ho zaho sy bebeanay na manina izy na manina. Sady neninay koa efa mikarakara ohatranao. Ary iny ny an-tanàn'lahy iny? Sarina sy bebeanay faraparany teto. Asaina vao izy ty mba ho tazomina nefa tsy ho azo mihitsy izany ty fa za ary mangatakandro foana. Ao hoe jereko? Ao lesy fa tsy maintsy mandalo kely any izay rariva. Izany a? Fa mangy any ahoana koa tsika e. Tsika ary Tena miandry an'ilay moara amin'ny bebe any ranto. Aza misangy izany mokia. Tena marina e. Hitako tamin'ilay sarina seho any ranto teo fa tena ilay raha matoa ilay izy. Sady sary voaingana. Dia izay no lazandry azy teo hoe hoantsika rariva. Ndao any dia jerentsika eo somba mandroso ny fanadihadiantsika any. Ndao ary fa atoko tsisy miresaka an'izany mihitsy. So mba any mahita valiny indray.
sady ren'olona milalao fanafody sy manana moary reny ony a tia mampiripirina zavatra be fa mino andry mety amintsika amin'ny makany. ndo hoe mba maki fera-parakely tsika sindry. Liso ny anarany ary ohatry ny olona tena tsotra eny ane izy. Ka neny toa mamany ranto ka izy ry tia fa bebe foana moa zany fa tsy mivantana fotsiny nefa tena akaiky be izy sy ranto a. Ary tsy niteraka zany izy no nahatonga azy namindra an'ilay moara taty amina. Mety zay ngamba fa naninona ny tsy omeny any ranto. Iny izy fandolo eny andala fa manaraka andria vatoriana e. I biby aneny anisan'ny nahalalako an'izany atao hoe hamamy fitiavan-dreny be zany satria biby ako mivantana efa maty tanora izy. tena tsy andenga aloha fa tsy nahalala azy nefa hitako tsotra be izy amin'izao endriny izao sady nataonareo paozy gasigasy ery. Tena tia biby lisy mihitsy ny mamalagasy azy. Ary izy marina ao somba manana an'ireny boky resaka fombafomba malagasy reny za manko tia be andreny mihitsy. Tena manana betraka izy. Zany ve? So lesy mba afaka mijerijery andreny za manko tena tia be mihitsy. Tsy maninona fa andao ndry ijery. Aleo aloha hidina ny andrininy any ambany ka averena amin'ny toerany daholo fotsiny. Elesa ao fa verina avy eo. Lasa iny ranto ary aleo mifantoka misimisy kokoa amin'izay. Ary ohatry ny boky tsotra daholo hitako eto fa tsisy an'ilay tena mba ilaintsika. Jerendrity Ino aky? teny kosa angamba le tadiavintsika tena boky hafa mihitsiny inoko fa tsisy ohatrany tiany amin'ny mpivarotra ohatrany soratra tsiaitsy izy zany rehefa hoe tsika koa mijanona ela be aty ambony aty tsy mety. Dia tsy maninona veka izy zany hoe mangalatra bokinao izany. Fa efa tsy ilain'ny lisitsony ity fa ndry zao mila an'ity fa ndao. Enga anefa ao anatiny iny fa olana zaho ty lasa mangalatra tsy fito. Olina, jery indrindra reto olona menjaika manitra be miditra fanreto. Ary ohatrany hoe efa hitako ilay rangahy eo aloha izany. Fa taiza ary? Mety hitandry teny an-dalana angamba fa tsy tandritandrindry. Ohatran'ireny tarehy efa tadidiko ireny mihitsy ka. Zany le hoe déjà vu ny Frantsa. Zay vao tadidiko akia. Io ilay olona nampivory tamin'ilay fahitako iny. Tadidindry moa ilay izany ezaka ny tadidy tamin'iny. Why? Mpamosavy zany io. Dia asa fa tena izy mihitsy io. Ary inona natao mamangy an'ny lisy aty? Ka mety mpiara-mirona ireo tandry miafina fa za hijerijery eo so fantany ny tarehadry. Tsy haintsika izay ho ataony. Vao maika olana hafa. Dia hiafina aiza kisa? Dia raha hitony dia tsy hitany zandry fa ndany etsy mipetrapetraka fa olona be da be ireo. Tadry mara sao dia adindry eto. Dana aloha fa hijery izay ataon'ireny olo ireny za. Rehefa mivoaka. Dia ino aky nataony tao? Namangotry ny olona rehetra fotsiny. Pe tsara vela tsy be fijery. Fa maninondry? Tsy haiko fa ohatran'ny mahatsapa fahakalana be izany mahita ireny olo ireny. Indrindra ilay mitarika iny. Andriamanitra teny Masimengaly indray izany. Tsy voatasiko intsony ho any amin'ny lisy aloha anao veloma azy. Irela Falahiny mamako. Irela Andriamanitra lasa ao anatiny ao iny. Inona ny ataoko? Irela
tanjonao? mody ianao dia endra sao izay fa za Siriela tsy maintsy mitady hevitra tsy ampitandro ny tanjona.